Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro. Misaotra midera manome voninahitra ny anaranao indray zanay noho ny halibe ny fitiavanao famondramponao arojakao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Misaotra zanay satria noho izany famondramponao izany mbola mahatozao anay anangonanao anay amin'ny ity toerana ity indray handray ny famelan-kely ary handray fampaherezana avy aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny sakramentanao masina. Misaotra Jesosy fa tianay ianao ary mitondra anay ny tanila amin'ity fiangonanao ity indray androany ary mampianatra anay ny amin'ny mba hitoeranay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay ary indrindra mba hitoeranay amin'ny mahaolon'ny fanjakan'ny lanitra anay. Misaotra fanahy-maso fa na dia tokony hipetrapetraka hiala sasatra any an-trano azy zakay noho ny rotorotom-piainana izay iainanay ny andavanandro iainanay dia tsy namelanay hipetrapetraka any an-trano ianao fa nibetsika ao am-ponay nampahafantatra anay ny sitraponao ka izany mbola ahatongavanay eto. Misaotra ny amin'izany fitiavanao anay izany ry Andriamanitra tianay. Tonga eto amin'ity toerana ity zakay mitondra ny faharatsianay, mitondra ny helikay ary hotakalony izany dia handray fahasoavana fitahiana avy aminao ka izany no isaoranay ianao. Ankilinay sy apetraka ifeno am-pelantananao Jesosy izao fotoana izao. Ankilinay feno am-pelantananao ny fampivavahana izay ataonay eto mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny mandreny teninao, ny miangona manantona anao am-pem-piangonana fa mba ho fandraisanay ianao tokoa, handraisanay ny teninao mba ho teny fiainana ho anay, hoentinay miatrika ny fiainanay amin'ity zao tontolo izao feno ady izay atrehanay ity. Dia mitenena Jesosy fa voninkaino izahay ominao, tenena araky ny fombanao ary mangataka ny fanana masina izahay hialoha lalana izany teninao izany aty ambonay, hanazava izany teninao izany aty anatinay, hitahiry izany teninao izany mba ho teny fiainana ho anay. Aoka Jesosy tsy mitaky ny idiranay eto ny hialanay amin'ity toerana ity fa mba hitondranao mody any amin'ny misy anay tsirairay avy izahay miala eto. Ajorinareo tokoa ny mpanomponao izay mpanompo tsy mahasoa tsy mendrika hitondra izany hafatra masina izany rakofo ny voninahitra ao Jesosy ny mpanomponao ka mba tsy ho zaro no hitan'ireo eto fa ianao Jesosy izay miteny aminy, ianao Jesosy sy ny sitraponao izay ambaranao aminy. Aoka izany no hitan'ireto olonao reto sy ho raisina mamindrafo aminay Jesosy mamelany helikay satria mpanoty izahay amin'ny anaranao Kristy mpamonjy anay. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika mpiavana ny amin'ny mbola ameza atsika indray izao alahady izao indrindra amin'ny ahitrarantsika ny tampo izao isa-telo volany fileovana Montréal izay tanterana eto amin'ny fitandremana Trois-Rivières izao. Anio dia alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny fiangonana torina sy hambara amin'izany alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Matio toko faha-enina ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-efatra amby telopolo. Matio toko faha-enina ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-efatra amby telopolo. Rehefa miara-mahitsika dia mivarotozao teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho halana ary ny anankiray ho tiana, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoy. Tsy mahay manompo man'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahiny amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo
moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena ny fitahira tsy njobo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsofotra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamena azy moa tsy mihoatra lavitra noreny va ianareo ary iza ao aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro hiaina na dia kely monja azy ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo dinino tsara ny faniriny voninkazo any an-tsara tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia solomona tao amin'ny voninahiny rehetra azy tsy mba mitafitahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niavitra any an-tsara izay any hiany anio ka hatsipy ao am-patana ranom-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka avaky ianareo rikely foana dia aza manampy ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no hosotroinay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia katsarantsy isa fantatra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsaho aloha ny fatsakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanahy ny azy ampy ho any andro ny ratsy miseho eo aminy amen iray masinao mana masinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry fiantonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen ao anatin'ny toroteny fampianarana lavabe izay nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra izay tantarain'ny Matio 5 ka hatramin'ny 7 no misy ity Matio 9 izay misy ny perikopa anjarantsika androany ity ao anatin'izany fampianarana izany no nampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra ao anatin'izany toroteny fampianarana izany ihany koa no nampianaran'i Jesosy ny toetra tokony hiainany olony fanjakan'Andriamanitra olony fanjakan'ny lanitra ary raha mijery ity Matio 5 izay misy ny perikopa anjarantsika androany ity sika mijery ny 7 dia hitatsika ao amin'ity Matio 5 ity ihany koa ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka dia ny amin'ny hataky ny tompo izany hita ao amin'ity fampianaran'i Jesosy ao Matio 5 ity ihany koa ny fanindriany ny fampianarany ny maha raitsika an'Andriamanitra ary tonomy ao mivavaka na ao amin'ny hataky ny tompo zany hoe rainay izay any an-danitra manindry mampianatra mampahafantatra Jesosy Andriamanitra dia raitsika amin'ity fampianarany ity hita ampianaran'i Jesosy ato amin'ity Matio 5 ity hoy tsika teo ny fampianarany ny amin'ny fanindriany izany maharay an'Andriamanitra izany raha izay iantohany aina raha izay nahary izao rehetra izao raha izay namorona ka niavian'izao rehetra izao izay tantaraina amin'ny Genesisy 1 ny amin'izany famoronana ny amin'izany fisahirana n'izany raha izany ary ny filazana fa izy ny fiantohany izao rehetra izao izy ny fiantohany aina raha mijery ny tantara amin'ny Genesisy 1 tsika ny amin'ny famoronana dia hitatsika fa no harian'i Jehovah Andriamanitra izay raitsika
ny zavatra rehetra, mialohany hamoronany atsika, nohariany mialohany hamoronany ny mananaina rehetra ny zavatra ilaina. Raha nahariny zavaboary izy, ny voninkazo, ny hazo, dia zao natao teo alohan'ny faharianany zavaboary zany, zay miaina izany, ny tany hiainany, natao mialohany famoronana an'izany ny famoronana ny tany sy ny rano mba hafahany zany zava-mananaina zany ny velona. Dia tahaka an'izany ihany koa raha nahariny voromanidina izy, nataony nohariany mialoha izay rehetra ilainy zany voromanidina izany dia ny hazo mba hafahany voromanidina mipetraka, mialokaloka eo amin'izany hazo zany. Ary tahaka izany ihany koa isika olombelona, raha namolavolatsika, raha nahary atsika izy tamin'ny andro fahaenina, dia zao efa natao vorona teo avokoa izay rehetra ilaintsika. Izany dia milaza manambara amintsika fa ilay Andriamanitra raintsika zay loharano ny fiainana, ilay Andriamanitra raintsika zay lazaina hoe loharanon'aina, dia zao mamboatra ny karakara ary manao amin'ny fahafenoana izay rehetra ilay mananaina mialohan'ny nahariany azy. Efa vonona amin'ny fahafenoana zay rehetra ilaina, zay izy vao nahary atsika. Izany fahariana, izany famoronana ataon'Andriamanitra izany dia mampiharihary indrindra ny fampiainana azy, mampiharihary azy indrindra ny mahaloharanon'aina azy, ary mampiharihary ny maharaintsika azy. Dia manamarina an'izany ny tenin'ny Martin Luther ao amin'ny fotom-pianarana kely, raha mamaly ny fanontaniana napetrany ihany izy. Koa indrindra ny fanontaniana napetraky Martin Luther raha mijerytsika ao amin'ny pejy voalohany amin'ny fotom-pianarana kely hoe inona no antony nanaovan'Andriamanitra ny olona. Io ny fanontaniana napetrany, inona no antony nanaovan'Andriamanitra ny olona. Dia hoy izy mamaly azy, ny mba ho zanany manoa azy ka ho sambatra mandrakizay no naharian'Andriamanitra ny olona. Io ny fikelen'Andriamanitra no nahary ny olona izy, ny mba ho zanany hanoa azy ka ho sambatra mandrakizay, io no naharian'Andriamanitra ny olona. Ary zany ny fikelena tamin'ny fahariana izay natao, ny mba hanana ny olona fahasambarana mandrakizay. Ary mampiharihary ny maharaintsika azy zany, ny maharai ny olombelona azy zany, ny amin'ny fiaviana, ny amin'ny fikarakarana ny olombelona. Mampianatra ny amin'ny maharaintsika, maharai ny olombelona an'Andriamanitra Jesosy teo amin'io fampianarana toroteny lavabe izay nataony tao an-tendrombohitra io, satria ny rafi-piarahamonina, ny kolotsaina Grika, Romana na Greko-Romain tamin'ny taonjato voalohany izay niainan'i Jesosy dia nanana izao fombafomba fiainana izao. Ny pater amin'ny teny Grika na zay midika hoe ray, dia zao io loham-pianakaviana, io loham-pianakaviana. Ny fombafomba fiainana tamin'izany fiarahamonina izany dia misy an'izao système zao hoe système patronage clientage, zany hoe ny raim-pianakaviana, ny loham-pianakaviana, io ny patron. Ary zay ny antoan'izany voambolana hoe patron zany, avy ny teny Grika hoe pater. Io ny lohany eo amin'ny fianakaviana anankiray, ary ny fianakaviana ny ankohonana maromaro mitambatambatra, io ny manome firenena anankiray. Io système io ihany koa ny ainan'ny firenena, ka nametrahanao mpitondra na ireo
fotoana izany fa izy ny lohany, izy ny patron, ary izy no tokony hiariny vahoaka. Nametraka ny toerana ho patron hifehy manana ny fahefana amin'ny amponany ray mpianakaviana tamin'izany, ary nametraka ny toerana tamin'izany ihany koa ny mpitondra ka nihevitra ny tenany ho Andriamanitra. Io indrindra no ampianaran'i Jesosy eto fa ny ray tena izy izay manana ny fahefana rehetra ary manana ny andraikitra hiahy ny amponany, hiahy ny fianakaviana dia izao Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra irery ihany no ray tena mahafehy ny fehipetra, tompony fahefana rehetra, nefa tsy manapatra izany fahefana izany eo amin'ny olona izay eo ambany fiahiana, fa kosa mamita sy manatanteraka ny adiny sy andraikitra izay takena aminy amin'ny maharay azy dia ny fiahiana, ny fiarovana izany amponana na izany fianakaviana izany. Io manko tsy mitsihita tamin'ny ray mpianakaviana na tamin'ireo mpitondra tamin'izay satria nipetraka teo amin'ny toerana maharay izy saingy misy ny nanao ny fanararaotam-pahefana ka tsy lay andraikitra, tsy lay adiny maharay azy, mahalohany azy hiahy sy hiaro ny amponana amin'ny nataony fa nanao tsindry-hazo be. Io indrindra no ampianaran'i Jesosy ny olona eto ka ilazana fa ilay ray ao an-danitra Jehovah-Andriamanitra ilay loharanony aina, io no tena mahafeno ny fepetra ary mahatanteraka ny amin'izany maharay mpianakaviana izany. Ny fikendren'Andriamanitra ny amin'ny maharay azy, ny amin'ny olona koitsika teo dia ny mba hanoa azy, akato azy ny olona ka ho sambatra mandrakizay. Tsy tanteraka io fikendren'Andriamanitra io, tsy tonga amin'ny fikendreny izany fikasan'Andriamanitra izany noho ny fidiran'ny fahotana, noho ny fahalavona mahazo olombelona. Hanga tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotana, noho ny fahalavoana, noho ny fidirany fahotana ka tafiditra ny fahafatesana. Lasa tsy miaina, tsy manana ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra intsony ny olona noho ny fahalavoana, noho ny fahotana ka tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary izay heveriny ny fiainana nanomboka teo amin'ny fahalavoana, izay heveriny ny fiainana dia izao ilay fiainana mitady, ilay fiainana avy amin'ny fiezahana, ilay fiainana avy amin'ny atao, dia ilay sarotsarom-piainana izany. Tsy ilay fiainana tena izy tamin'ny fikendren'Andriamanitra azo intsony, fa lasa miaina amin'ny fiainana hafa ny olombelona. Simba ilay fahaliana, ilay famonana nataon'i Jehovah-Andriamanitra, simba ny namana izay nataon'i Jehovah-Andriamanitra, ka raha sambatra no nikendrenany olona dia izao mikorotana, simba izany no ny fidiran'ny fahotana. Lasa ilay endrikendrika ivelany sisa no heverin'ny olona fa fiainana. Dia io ilay raisitsika sy iainantsika amin'izao fotoana izao. Rehefa tsika no teny hoe dia sambatra ranona iny izany mba miaina kosa zareo manana fiainana, dia olona ino izy manan-katao, misy izay ilaina, manana ny harena eto amin'ity tany fandalovana ity. Io lasa normana rahantsika amin'ny fiainana, io lasa normana rahantsika amin'ny fiainana. Ilay fiainana tsy tena izy fa amin'ny endriny ivelany ety an-tany, lasa io no heverintsika ho fiainana, noho ny fidiran'ny fahotana, noho ny fidiran'ny fahalavoana, noho ny fahasimbana
izay misy teo lamina napetrak'Andriamanitra. Izany hoe raha adika amin'ny teny hafa zany dia zao lasa ilay harena ny tany, lasa ny fananana ireo harena ny tany io lasa namaritantsika ny tena fiainana. Ary zany no ampianaran'i Jesosy atsika eto amin'ity andeha tsoratra masina anjarantsika eto ity, ka ilazany hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny mamona ianareo, satria ny famaritana ny mamona dia zao ilay harena, ilay vola zay azotsika ety an-tany. Io lay no heverintsika, ny fananana azo io lay no heverintsika fa tena hananantsika fiainana. Ary ny tenitsika malagasy dia tena tsy mifanohitra ny soratra masina, fa hoy tsika hoe ny vola no maharangaha, ny vola no hosatry ny fiainana. Zany hoe rehefa misy ny vola, rehefa misy ny harena dia rangahatsika, miainatsika, manana izay rehetra hoentina miatrika izany fiainana izany sika. Ary ny tena loza ampianaran'i Jesosy atsika dia zao tsy ny fiheveratsika io harena io ho fiainana fotsiny, fa lasa notompoitsika izany harena izany. Jehovandriamanitra raha miteny any amin'ny Genesisy hoe mampanompoa ny tany tsika mamadika azy ho tompoitsika ny harena tany. Ary zava-doza ny fanompoantsika io. Hoy ny mpitoroteny anankiray, satria izay ilazantsika nyty harena tany na ty mamona ety dia ny vola. Hoy tsika ny vola hozy izy raha nampiasaina amin'ny mampanompo azy dia tsisy zavatra tsy vitany, fa tena mpanompo mahatoky ny vola ny harena raha ampiasaina amin'ny mampanompo azy. Fa ny vola raha navadika anao ho tompoina, napetraka ao amin'ny toerana mahatompo azy, tsy misy tompo raha tsy indrindra noho ny vola, fa mahavita manandeha mihoatran'izay mahay manandeha ny vola, ny harena. Ary io mitandreman'i Jesosy atsika hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, satria tsika indraindray mbola teha ho fetsifetsy hoe samy mivavaka hiany, fa ny vola koa tsy azo tao mbanjavatra pastoa, fa ny miaina ety an-tany tsy maintsy mila vola. Oui, mila vola, fa lay fametrahana ny toerana ho tomponao, lay fametrahana ny toerana ho ambony ny zavatra rehetra, io no ratsy. Io no ratsy. Ary tena manandevo, tena manandevo. Tsy fanao ianao tompo, tsy fanao ianao raha io nataontsika tompo. Dia miharihary ane ny fiainana misy any amin'ny firenentsika, ny anaovan'ny mpanambola ny firenentsika. Efa miliardera manana ny vola izay ataontsika hoe tokony ho anjarana, ny mbola any am-posiny mahandro koa ny voaloana. Sa tsy zay ve ny zavatra iainana ny firenentsika amizao? Tsy mahalala miolona satria andevosiny izany vola izany. Dia hoy ny tenin'ny mpanao politika anankiray tamin'ny radio, raha masendra teny radio tany Madagasikara, ny problème ho anay mpanao politika ane mba kristiana ihany mantsy ny tena hozy izy. Ny problème ho anay mpanao politika ane dia zao tsy hainay so ilay miaina n'ilay vavaka nampianaran'ny tompo hoe omeo anay anio ny sahaza hoaninay androany. Fa ny anay izy izy nanzafikerinay ary amin'ny tanàna ka fahafiry ary efa tadiavinay androany.
ilay mangalatra io satria handevosiny zany karena zany Andriamanitra mampianatra hoe ny sahaza anio izy efa tsy miorina amin'izany tsony noho ny fametrahany ity mamona ity ho tompo ary zany no tena amin'i Jesosy ary ampahatsehivon'i Jesosy atsika androany sao mbola misy manana zany fiheverana izany tsika fa raha apetratsika amin'ny mahampanompo azy io tsy misy tsy vita io mpanompo matoky ny vola makarena raha haitsika ny mametraka azy amin'ny toerana tandrify azy amin'ny mahampanompo azy fa tompo loza mandoza raha mametraka azy ho tompo isika izany mampianarana Jesosy ny mpanaradia azy izay olona fanjakan'Andriamanitra natsoana hiaina ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany amin'ity perikopy-anjarantsika ity mbola ananatsika anjara androany satria isika izao koa no olom-boafidin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana ka mpianarana ampahatsehivony fa Andriamanitra ny tompontsika fa tsy ny harena tsy ny vola ary io fiheverana diso ny amin'ny fiainana ka ny heverana ny harena ny vola ity mamona ity ho tena fiainana io no miteraka ny fanahiana maro samihafa ao anatin'ny olona izay lazay tenin'Andriamanitra anjarantsika eto samy mitaitaina ny amin'ny hoaniny samy mitaitaina ny amin'ny hitafiany ny amin'izay hisokoana noho ny fiheverana ho zavatra ity harena tana ity Jesosy nefa dia mampianatra mampahatsiahy atsika androany ny amin'ny tsy tokony hanahiatsika ny amin'ny fiainatsika raha mahatoetra raha mipetraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika isika satria izay no andraikitra adidin'ilay raity atsika ny miahy atsika amin'ny zavatra rehetra ary manome atsika izay ilaitsika amin'ny fahafenoana tsy misy tsy teo am-pelantanany Damasea zany tao amin'ny famoana efa azo rehetra ary hitany Jehovah'Andriamanitra fa tsara izay natao izany tsara natao Jehovah'Andriamanitra izany zany nataony eny Damasea fa izay tsy nomeny izay tsy nataony eny Damasea dia ny ratsy fahalalana ny tsara sy ny ratsy ilay voankazo fa tsara efa nasen'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azy fa ny ratsy dia io no hazakazaka Andriamanitra mandray an-tanana mikarakara amin'ny fahafenoana manome izay ilaina satria Andriamanitra ray tia azy dia tahaka izany koa izavy ianao izay natsanga ho zanany ary manome toky atsika izy fa hanome atsika izay ilaitsika raha mahatoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra atsika izany isika Andriamanitra tsy manao soatapana fa manome amin'ny fahafenoana izany no mampianatra mampahatsiahy atsika androany ny amin'ny hitoeratsika amin'ny maholo ny fanjakan'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika satria zazo ianao isika no efa natsanga ho zanany tamin'ny nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary io ilay teneniny mandeha ny fahatelo amin'ny telopolo anjarantsika eto hoe fakatsako aloha
ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy hafa izany fanjakan'Andriamanitra izany fa ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo tety amin'izao tontolo izao nitondra ny fanjakam-piadanana, nitondra izany fanjakan'Andriamanitra izany dia Jesosy. Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana hanafaka anao noho ny faharatsiantsika, noho ny fahasambarana izany fikenen'Andriamanitra ny amin'ny hahasambatrantsika izany. Nanaiky hovorona teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hitondra ny fanjakan'Andriamanitra tetỳ an-tany, mba hananantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany, mba ho tonga ho hafaverana zanak'Andriamanitra indray isika izay tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana. Raiso Jesosy sy ny famonjenana atao fa izany hanananao ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miteny izy eto ka tsara ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handeha hitety amin'ny Kanada tsika aizako Kanada misy izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa ao anatinareo koa Jesosy, efa nomenanao maimaimpoana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa izaho ianao no anontaniana hoe nandray izany fanjakan'Andriamanitra izany va? Satria Andriamanitra koa tsy manery tonga tety amin'izao tontolo izao fanjakan'Andriamanitra fa izao hoe tsy miterena anao pastoramety tsy maintsy mandray an'ity fanjakan'Andriamanitra ity ianao, fa mampisafidy atsika izy, manome safidy malalaka atsika izy. Ary izay no maha-Andriamanitra azy. Ity Andriamanitra tokontsika ity havana dia zao, tsy mba Andriamanitra manao bodongera, tsy mba Andriamanitra manao forcing ka hoe tanteraka ny famonjena dia zao forcena vovonjy daholo tsika tsirairay avy. Tsy mba fiarahamonin'Andriamanitra izany. Ilay Andriamanitra Trinité, ny fiarahamonina dia zao fifampiresahana, fifampidinihana. Jesosy raha nirahana tetỳ an-tany hamonjy antsika tsy niterena izy hoe dalanao tsy maintsy mamonjy an'ireo olona ireo, fa sitrapo amin'ny fiarahamonina izy Trinité. Aza fiarahamonin'Andriamanitra izany koa ny tiany hiainantsika, tsika izay natsangana ho zany. Izany no tiany hapetraka teo amin'ny Damasefo, nanome safidy fa tsy nanery izy. Misy mantsy ny olona miteny hoe Andriamanitra mba mila voatsiary koa zao Andriamanitra zao, dia nahoana ny napetraka teo ampovoany teo io voankazo marara io, nanena raha tonga dia supprimer teo tsy natao mihitan'ireo olona ireo. Manery izy raha izany natao, nefa zany tsy mahizy azy an'Andriamanitra izany, tsy toetra an'Andriamanitra izany, fa mampisafidy malalaka Andriamanitra. Dia izany koa nataony amiko sy nataony amintsika. Tanterahana ny famonjena, natao tonga tety amin'izao tontolo izao izany fanjakan'Andriamanitra izany, omena safidy isika ny handray sy hiainana amin'izany fanjakan'Andriamanitra. Tsy manery atsika izy, fa mampisafidy malalaka atsika. Raha resahana, raha lazay ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra koa ka tsako izany, dia efa nitiny Jesosy tamin'ny fahatongavany ho nofo tety amin'izao tontolo izao zany rehefa efa nomeny maimaimpoana ho atsika izany, fa hasakasakitsika ny handray sy ny tsy handray azy, fa natsangana ho zanak'Andriamanitra, naverina ao ambalan'Andriamanitra. Isany izany fanjakan'Andriamanitra izany sika tamin'izay nataon'i Jesosy. Fanjaratsika ny manaiky na tsy fanaiky, anjaratsika ny mandray na tsy handray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ry havana, mbola kiatsika Andriamanitra, ary tsy ny jiosy izay nitorian'i Jesosy tao an-tendrombohitra nampianariny ihany no tiany hitoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra. Maholo ny fanjakan'Andriamanitra izany, fa isafisinao izay mbola mandray izao ten'Andriamanitra androany izao.
zanak'Andriamanitra isika ary manome toky atsika ilay raitsika ao an-danitra fa hiahy ny momba atsika rehetra raha mino sy matoky azy isika raha mety mandray ny famonjena no tanterahana tamin'ilay zanany teo hazo fijaliana isika mety eza havana hanaiky sy handray izany mety eza hiaina hahatoetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay misy ny tena fiainana izany fa izany no hananantsika fiainana mandrakizay aoka tsy hatoky ny harentany izay sarisary-piainana ety amin'ity zao tontolo zao izay misy antsika ety isika fa mora levona io tsika miaro mahita ny zava-nisy tany Madagasikara olona nanakany fihariana anatin'ny feri-taona raha anatin'ny ndray ny pimaso tsy azo itokiana ny harentany hiava fa tena harena dia izay omeny Jesosy atsika ny alalany fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra izany no tena fiainana ary fiainana mandrakizay tsy misy maharobaka azy eo am-pelantananao ary tsisy afaka hamodika sy handravana zany raha raizitsika amin'ny finoana angane zaho sy ianao zay mbola omeny Jesosy tombonandro androany afaka mandre zany fampianarana izany teny mamy izay omeny atsika androany zany mba tena hahatoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika tokoa mba tena hompon'ny fanjakan'ny lanitra hompon'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa isika handray zany hitahiry zany ao anatintsika ka handeha mendrika izany fiantsoanatsika mahazanak'Andriamanitra atsika izany voninahitra ao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina izay azy hatamitamin'indrindrika azy mandrakizay amen raiso ny fitahia aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy-masina amen